Avela ny fiarabana zay efa natolotra tao anatin'ny fampalalam-baovao teo tompo klasy sy tompo vavy araky ny efa nambarako teo moa dia miditra ao anatin'ny fandarana diniky sika amin'izao fotoana izao a. Alera sambany no vahiny ny fandarantsika amin'ity androany ity a. Miarabanao monsieur le ministre. Miarabatsika any an-tokantrano any nareo tanora namako ary miaraba koa nareo teknisiana sy anao namana mpanao gazety izay anisany ifampizara hijery ny hoe ny paikady ary anao fanadiadiana koa tsika fandalinana moa zany ny mombamomba ny tontolo ny tanora amin'ny ankapobeny ao anatin'izao fiatrehana ny fanavaozana repoblika io. Tsara pahafantarana antsika alera sambany ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena eto amin'ny tany repoblikan'ny Madagasikara. Voalohany indrindra dia mankasitraka anao monsieur le ministre tao anatin'ny famarina ny antso sy ny fanasana satria somary sarosarotra ihany ny mahazo anareo olona ambony tony rehefa ohatra ka tonga amina toerana mbola fon'ny secrétaire général ny antoko SVM no niaraka tetitsika ankehitriny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena mirary soanao ao anatin'ny asa sy ny andraikitra zay tanterana zany eto amin'ny tany repoblikan'ny Madagasikara. Teboka maromaro no resahantsika fa irosoko voalohany makasika ny tontolon'ny tanora manokana. Andriamato ministra raha sitraka ao manana paika inona fa manana paikady manokana ny ministera izay tantaninao mahakasika ny olan'ny tanora eto Madagasikara. Raha ny statistika zay navoaky ny afrobarometra farany dia 2.700 ho an'ny tanora malagasy no tsy anasa amin'izao fotoana izao. Inona paikady hoentinao indrindra fa ny ministera zay tantaninao manoloana izay olana sedray ny tanora malagasy zay? Marina tokoa, anisany ataontsika hoe mety teboka ray ngeza be mihoatra ny ataontsika hoe le fitakina resaka rano, tsy fanazahoana fisitrahana herinaratra, ny olana amin'ny fiainana andavanandro zay nitakiny tanora tamin'iny taona 2024 sy nampiny reo herivelona maro samihafa ka nahatonga antsika niampita tato anatin'izao fitondrana fanavaozana izao. Mialohan'ny itenenako manokana moa ny politika ny resaka fampananasa sy fisitrahana asa sahaza ho an'ny tanora zany de misy zavatra anankiroa ngeza be koa mifanindran-dalana zany hoe afaka jerena en parallèle miaraka amin'ny tsy faninanasa. Voalohany indrindra ny resaka crise na tsy fampitokisana na fahaverezam-pitokisany tanora amin'ny mpitondra. Io elanelana io zany no manahirana antsika indraindray satria matoa anisan'ireny crise verimberina teto Madagasikara reny de mihavery ny fitokisana amin'ny mpitondra. Io zany anisan'ny mafy be satria na inona ny politika ho apetraky ny fitondrana, na inona ny programa miompana bebe kokoa mankany amin'ny tanora rehefa tsy mipetraka zay fampitokisana zay de mitovy amin'ny veran-jambany fotsiny ezaka ataony antsankilany zany. Ny faharoa ny crise nataontsika hoe ny identitaire sy ny culturel. Io zany manahirana kely satria ny firenenany le mivoatra hitantsika be da be reny niainga foana tamina kolotsaina misy azy. De ino no iainany na amin'ny lafiny arak'asa zany na amin'ny lafiny famoronana asa zany na ireo orinasa be da be zay miorana ao anatin'ny firenena anankiray de tokony mandala sy milanja foana zay kolotsaina ao amin'izay. Fahatelo moa zany resantsika to rehefa haverezana asa sy ny tsy fisina asa zay hitantsika marina tokoa la isalanisa nomenao teo efa mihoatra lavitra ny 700 ny tahany tsy faninanasa ho an'ny tanora zany eto Madagasikara. Ho anay manokana zany noho zay lafiny zay dia misy paikady anankitelo no napetrakinay irarinay mba ho dinihana lalina kokoa sy ho tanterahina ao aoriana ny fikaorandoam-pirenen'ny tanora satria voalohany indrindra amin'ilay tsy fahampiny fampitokisana de io no izany tsikelikely averina amin'ny alalan'ny fanosehana mafimafy kokoa ny serasera amin'ny mpitondra sy ny tanora zany satria betsaka ny programa zay tokony ho fantatry ny tanora malagasy avy aty amin'ny gouvernement. Ino ny politika hoentinay ho an'ny tanora. Zay le tsy fahampiana serasera zay zany no hoentinay aloha zany ametrahana paikady voalohany inona no atao. Zany mahatonga anay manamafy mezaka mitrandraka ireo programa maro samihafa ny ministerany zay manome asa izay mampandray anjara bebe kokoa ny tanora
maro samihafa manerana Madagasikara. Efa ao anatin'izany nareo Anaty zay am'zay misy zay le comité interministériel am'izao fotoana zao mahakasika ny tanora zay de ireo no mijery ary mandrafitra politika manokana hoentina miatrika ny fohezaka. Satria ny ministère ny tanora tsy manana asa omena ny tanora izahay ankoatsy ny fifantenana mpiasam-panjakana. Io ihany misy. Nefa io tsy mihoatra ny 5 isan-jato ny tsenan'ny asa fotsiny no azonay atao. Any am'ireo ministère maro samihafa reo, any amin'ny tontolo iainana, aty amin'ny indostria, aty amin'ny ponina, aty amin'ny fitrandrahana ny harenan-kibony tany, reny no misy asa ngeza be koa tsy amin'ny fanjakana fa any amin'ny sehatra tsy miankina ohatra hoe ONG atosikin'ireo société privée zany atosikin'ireo seham-piariana izay tsy maintsy cadreny fanjakana amin'ny lafiny lalàna sisa. Ho anay manokana zany de sehatra omena ny tanora voalohany am'izay resaka tsy fananasa zay zany dia mieritreritra zay ametraka centre d'incubation na ivotoerana manerana ny renivohiparitra io na chef-lieu de région, centre d'incubation pour l'entrepreneuriat de la jeunesse. Ino moa ny atao ao anatin'io ao? Ny atao anatin'io ao dia ny fanofanana ny tanora aloha am'ireo sehatry ny asa sy ny seham-piariana azo trandrahana eto Madagasikara. Ny faharoa atao anatin'io centre d'incubation io zany de fanofanana koa an'ireo tanora handrafitra ny drafitra ho anazy manokana na ny drafim-pihariana na ny hoe projet ho izitsika na programme d'entrepreneuriat ho anazy manokana satria tsy voatery hiasa ho ana patron ny tanora fa tokony ho patron ny tenany. Zany hoe tokony manana ny programmany izy, manana ny projet-ny manokana izy, mamaly ny seham-pihariana misy azy. Zany hoe mety ao amin'ny commune misy azy izy manana projet manodina, ohatra manodina tantely ho lasa azo atao hoanina, ohatra manodina reny voamaina afaka atao jifaina iny amin'ny tsena etsetsetsetra. Reny zany no fanofanana hoentina ao anaty centre d'incubation. Ary ny fahatelo ny resaka financement na projet. Ty zany anatin'ny fandiniana ty zay miaraka am'ireo mpiara-miombonantoka ny système des Nations Unies am'izao fotoana zao hoe ahoana no ahafahantsika mametraka petrabola ao anatin'ireo banque. Marina fa tsika mbola tsy manana banque de développement fa aleo aloha ampiasaitsika zay efa misy. Reo hoe agence de microcrédit izy tsika sy ny banque primaire anaty mbola jeran'izay zay am'izao fotoana zao hoe aiza ny tolo mety ho tsaratsara kokoa am'ireo banky de afaka misy mpamatsy ara-bola mamatsy an'ireo projet na tanora izay mamaly ny fanarenana sy mamaly ny fanodinana ny seham-pihariana eo anivon'ny communauté maro samihafa eto Madagasikara. Tsy mora nefa zany zavatra zany fa misy fiaraha-miasa ataonay miaraka amin'ny ministère maromaro, ny indostria, ny varotra, ministère ny ponina, ministère ny asa sy ny fampanana asa ary ministère ny enseignement technique satria miara-misalahy izahay ireo ao anatin'izany fanomezana asa. Fantatsika tsara koa fa misy tolotra asa ngeza be am'izao fotoana zao eo amin'ny tontolo nomerika. Na io tsika tontolo itao arakazy mirindra développement numérique, ao io koa zao misy tolotra asa ngeza be maneran-tany. De any koa zay zao misy programme miaraka amin'ny mpiara-miombonantoka ezaka programme ny participer zay ho tohizanay mankany amin'ny centre d'incubation mba ahafahan'ny tanora mitrandraka bebe kokoa ny resaka nomerika ho any amin'ny fanomezana asa ny tanora. De averiko foana zany zavatra zany ao anatina phase de développement. Efa misy moa efa mihodina am'izao fotoana zao fa ny ngeza be ao anatin'izany de nieritreretanay ao aorianany concertation nationale des jeunes no tapahana ny ankambetsahany am'ireo tolotra asa ireo dia aorian'izay zay mijery ny fomba anatanterahana azy. Ao anatin'izay indrindra monsieur le ministre raha mijery ny statistika tsindra ao anatin'izay trangainan'ny tanora zay fito amby 20 isan-jato no tsy nianatra no sady tsy niofa na manahoana no mety hisitrahan'ireo an'izay tetikasa zay eritreretin'ny ministère ho atao izay inona ihany koa ny karazana hoe siva nataonareo zany ahafahana misitraka an'ireo fampananan'asa zay ataon'ny ministère io. Betsaka any am'izao fotoana zao marina fa lay fifantenana iny moa mbola projet tsaka hoe drafitra-asa manomboka izy io ankoatsy ny efa natao teo aloha satria tam'taona lasa efa nisy an'ireo tanora nisitraka famatsim-bola ho ana projet manokana efa mandeha zany ary efa hitantsika vokany amina famoronana asa ho an'ny tanora namany.
Am'izao fotoana zao nefa izy anao teo ahoana moa no ahafahantsika mampanatanteraka Manatanteraka zay. manosika an'izany mba ho lasa zavatra azo tsapahitanana sy ireo critères d'évaluation sy fifantenana le tanora. Marina fa misy karazana tanora maro misy eto Madagasikara. Misy ireo tanora efa nivoaka tao anatiny fianarana tena amin'ny anjery manontolo sortant de l'université. Misy ireo tanora tena tsy ao anatin' zany tontolon'ny fianarana zany, zay tsy nahazo tombon-dany kokoa fa mety niala izy efa nahazo baccalauréat. Misy koa ireo tanora tena tsy am'zany mihitsy. De reny zany no nanomananay karazana fifantenana. Misy ny olona manana talent izy, afaka mampiasa namany tanora sasany izy manao ny montage na projet. De reny no napetraka ao anatina sivana maromaro izany fa misy comité napetraka tamin'ny programme teo aloha fa ho an'le manaraka moa mety hiatsara kokoa satria ho ampifangaroana amina tontolo maro samihafa ilay ataoko hoe tolotra omena ny tanora ao anatina centre d'incubation pour l'entrepreneuriat zay apetraka isaky ny faritra zay teneniko tao. Mety faritra firy no voakasiky zay sa manerana Madagasikara misy mety reny aloha fa tsy maintsy manomboka foana atsika. Tsy maintsy misy foana ny fanombohany amina faritra anankiray de alefa tsikelikely amina faritra roa telo efatra fa nitanjona mba misy am'ireo lehibe ny chef lieu de région mba misy an'izany centre d'incubation. Ny ministère ny tanora sy ny fanatanjahantena zao manana an'ireny maison de la jeunesse reny. Trano izy io, trano fitrasa fa matetika ny ankamaroany fa misy efa mihodina tsara. Ny ankamaroany de lasa trano-pokon'olona fotsiny fivoriana, fandraisana fivoriana, atrikasa fa reny no ho avadikinay zany centre d'incubation pour l'entrepreneuriat de la jeunesse. Monsieur le ministre, isan'ny mbola olana goavana eto amintsika ny resaka kolokolo rehefa misy tetikasa tahaka an'izany ekena hoe mbola vao manomboka tsika zao vao anatin'ny fandaminana ny ministera fa mba hiadivana am'izay hoe isiny mangarahara inona no zavatra apetraka ministera sy paikady mba tena hoe hipakany am'ilay tanora zay tokony hisitraka azy ny tetikasa tahaka an'izany satria isan'ny mbola olana goavana ho io eto amintsika. Am'izao moa zany efa manome sehatra antsika tanora ny tontolon'ny numérika na ny atao arakajy mirindra zany mialan'ireny de matetika izy reny alefanay anatina page de communication ny ministera, alefa miparitaka am'ireo tambazotra na site web anay ary alefa am'ireny conseil de la jeunesse manerana ny commune zay efa misy sy am'ireny fitalevam-paritra maro samihafa. Zany hoe ny tanora zany am'izao manko ny ankamaroan'ny tanora efa mampiasa an'ireto réseau de communication reto na Facebook zany na TikTok na etsetretra Instagram de alefanay am'ireny izy reny de manana fahafahana ny rehetrarehetra na kely maina izy na sembana na tanora normal izy na mpanao fanatanjahantena izy na mpianatra izy na ny chômeur afaka mahita an'ireny tolotra omenana anatin'ny ministère maro samihafa reny. Zay indrindra no idirantsika ao anatin'le resaka concertation an'ny tanora aiza ho aiza izy io monsieur le ministre am'izao fotoana zao inona tena zavatra mitranga any anatin'ny commune mahakasika ny fitakiana ataon'ny tanora. Mara tokoa fa efa nanomboka atsika tamin'ny fampahafantarana fomba ofisialy tamin'ny 7 ny volana aprily teto Antananarivo zany de najoro ny komity national zay misy an'ireo tanora mpitolona, tanora mpianatra, tanora mpandraharaha, tanora anatin'ny tontolon'ny fiarahamonim-pirenena, tanora mpanao politika amin'ny ara-drazana sy ny ara-pinoana etsetretra. Reo no mandravitra ny komity national. Marina fa tsy lavorary io fa mezaka zay manokatra ny varavarana ho an'ireo tanora mbola maniry hiditra ao anatin'ilay komity mpanomana national. Nofanina reo tanora reo teo anatin'ny hateloana teto Antananarivo dia nisy koa le solotena isaky ny faritra teto Antananarivo nofanina de aveo nanangana zareo tao anaty tamin'iny volana farany volana aprily iny an'le komity isam-paritra. De reo komity isam-paritra reo zany no nametraka koa nofanina koa zareo dia nametraka ny komity any amin'ny commune de reny zany manatanteraka ny concertation isaky ny ambaratongany. Itsika hoe ty amin'ny voalohany satria ny fanarahana ty amin'ny fanombohana zany de ny fikanandoha sy ny fankakevitry ny tanora de manomboka any amin'ny commune fa tsy any amin'ny fokotany. Satria ny concertation zay ho karakarainy ministère ny fondation sy ny FFKM sy rehetrarehetra zany iny no any amin'ny fokotany, iny le hitambarany rehetrarehetra iny. Fa ny fikanandoham-pirenen'ny tanora zany manomboka amin'ny commune. De aveo aravony eo amin'ny distrika
de avy eo aravona eo amin'ny faritra ny FDB de zay vao entina aty amin'ny Fikonandoha iraisana atao eto amin'ny kapitaly Madagasikara. Am'izao tsika miresaka zao zany efa nandeha ny fankakevitra tany amin'ny commune. Meko fotsiny ny statistika zao zany efa mananika ny amin'ny 580 am'ireo 8,990 zany hoe efa any amin'ny 700 ny commune zany no nanaovana ny fankakevitra am'izao fotoana zao. De ireo 300 tsy natao ireo zany de azavaiko eto satria miteraka resabe amin'ny tanora maro samihafa ary isaorako ireo tanora maro samihafa mbola mampaneno laklosy satria hoentinay raisinay reny soso-kevitra sy ny tsikira reny hoentina manatsara ny fomba famindra. Reo 300 ny commune reo zany reo le commune zay any amin'ny sarodalana, reo le commune manahirana ny fandriam-pahalemana any ary ireo le commune zany zay ataontsika hoe lavidavitra kokoa. Nefa tsy hoe atao akilabao ny tanora ao anatin'ireo commune 300 reo fa naovainay fotsiny ny paikady hoe nampiakarina eo amin'ny chef lieu de district ny solotena 3 na 4 misy 10 arakaraky ny commune io arakaraky ny haben'ny mponina ao amin'ny commune zany no nankana an'ireo solotenana tanora 3 na 4 na 5 amin'ny commune nalefa miakatra amin'ny chef lieu de district satria mba tsy haveran'le fotoana ny anankiray ary ny faharoa mba hamoramora kokoa ny fanomanana ny fankana hevitra eo amin'ny chef lieu de district. Ny idéal dia feno daholo le 100 ny commune. Fa izao efa zava-dehibe kosa raha vita 700 ny commune. Sy ny sisa de eto Andalamanga moa mbola anatiny mijery zay ahoana ny paikady afana mandrakotra ny commune rehetra atao anatin'ny faritra Andalamanga satria ngezangeza kokoa ny eto Andalamanga mihoatra ny Vakinakaratra sy ny Sofia sy ny faritra Atsimo andrefana. Dia zay zany ny zako hoe ny antanatohatra sy ny firafy sy ny fikarakarana ny fikorandoam-pirenena. Eto zany ao dia mitondra fanampanazavana satria voarainay reny torohevitra, ireny tsikera, ireny kaikaika ho fanatsarana satria matoa reo tanora reo ny teny an'izy ireny voalohany aloha mahafantatra ny vaovao misy izy hoe mandeha ny fankakevitra. Zay zava-dehibe satria raha tsy niteny izy tsy mahafantatra ny zay. Efa communication zany zay. Mezaka zany zay zao manatsara ny serasera mba hipariaka am'ireo tanora zay tokony hahazo an'ilay vaovao ka handray anjara amin'ny fikaonandoha sy fankakevitra ny vaovao. Mezaka izahay zao manitatra ny sehatra misy ny tanora mba tsy ho tanora potolona fotsiny no anaovana fankakevitra na tanora mpanao fanatanjahantena fotsiny na tanora mpandraraha fotsiny fa mitatra zay amin'ny tanora mpanao politika, tanora anatin'ny fiarahamonim-pirenena maro samihafa, tanora anatina collectivité, ny tanora mpamboly, mpanjono etsetretra misehatra amin'ny lafim-pirenena maro samihafa. De reny zany mba izany anaovana communication satria efa manomboka miakatra amin'ny district am'izao fotoana zany ny fankakevitra. De mba mezaka zay mba ho ampandrenesina ireo vondrona tanora maro samihafa, ho ampandrenesina ireo vondrona ankolafikery maro samihafa na mpanao politika na ara-pinoana sy ny sisa ary indrindra ny tanora potolona zay nitaky zavatra maro samihafa eto Madagasikara sy ny mpianatra. Mezaka koa zahay zany anaty satria fa miakatra ny organisation eo amin'ny district zao, mezaka koa izahay manatsara ny fikarakarana satria tsapa tokoa fa nisy an'ireo faritra zay somary goragora 3-4 io izy teo dia nametraka zay système coaching am'ireo faritra zay somary nisy tandrevaka tamin'ny fikarakarana reo mba hafahana manarina ny tsy mety satria miaiky zahay fa misy koa ny tsy mety fa tsy ny faritra rehetrarehetra kosa fa misy faritra zay somary tsy nitovy ny karazany hoe fampiarana ny méthodologie zay efa nifanenkena taty amin'ny voalohany. Isan'ny ohatra akaiky zao niteraka resabe tany anatin'ny tambajotra serasera ny tany Vatomandry sy tany Fianaratsoa. Inona tena zavatra nisy marina monsieur le ministre? Reny kosa zany aloha itsiko kely satria ny tolo-tena ihany moa le tanora zay nanao point de presse tam'ireny hoe zay moa zareo ao anatin'ny comité. Zareo eny anatin'ny comité mpanomana. De io zany mba esitomako ny fieritsantsika tanora fomba fiasa zany azo atao tsara ny mitondra an'izy ireny anatin'ny komity hoe reto ny mety, reto ny tsy mety tokony ho areniny. Fa zareo moa mety hoe fanimpoka angamba ny tao anatin'ny vilany
de navoaka ny taty amihainao manjery le izy tsy mampaninona fa raisinay ho zavatra tsara reny mba nanatsarana ny fikarakarana fa ny tany amin'ny université kosa ny atao amin'ny fianaratsoa nandeha ary nizotra araky ny toko izy satria ankoatsy ny fankakevitra zay misy nanomboka tany amin'ny commune ny district sy any amin'ny région zany zay mbola andeha rehefa kelikely eo de natokana manokana mihitsy zay fa napakevitra nyraisinay zany natokana manokana ny université ngezabe manerana Madagasikara zany hoe université ny Diego, université ny Toamasina, Mahajanga, Fianaratsoa, Toliara ary Tananarivo. Ivoro manokana moa ny ministère telo tonta zay voakasiky zany, ministère de l'enseignement supérieur, ministère de la fondation ary ministère de la jeunesse et sport hanomana sy hampiantso ny solotenana tanora mpianatra na pédagogique na ty amin'ny association ny régionale hanomana miaraka niany université ngezabe to Madagasikara ankoatsy ny fa mandeha ka ho an'ny fianaratsoa sy ny sisa vatomandry ty anao efa niraisinay ny fipetra ho fanatsarana zay mety tandrevaka sy mety hoe lesoka kely nisy tao fa averiky foana tsy misy ny zato sanjato fa mezaka antsika mba manakaikikaiky kokoa ny mety ao anatiny fikarakarana ty fikoana ndety mivantako fa tsy mora manao ny asan'ireo comité régional comité communal ireo fa averiky foana nisy ny tsy fahampiana rahanay mahita zany ary tsapanay io moa le tsy fahampiana irsana io tenenina foana hoe tsy fahampiana arabola ka zay indrindra vao saika antany volany ary ampahafantariko eto satria tsy miankina amin'ny loatra moa izy fa zay ny procès tsy volany moa teneniko foana hoe tsy volan'ny ministre Rasambany no ampiasaina na ny volan'ireo comité ireo ampochiny fa volam-panjakana io miampy ny volan'ny mpiara-mombonantoka satria misy mpiara-mombonantoka koa zay manampy ny filana am'ireny fikarakarana ny fikoanan-doam-pirenen'ny tanora manomboka any amin'ny commune district hatraty amin'ny faritra zany sy aty amin'ny national ka ireo petra-bola anankiroa reo no miodina ao anaty fanatarana ny concertation tamin'ny 3 herinandro voalohany tena tsy niampy tokoa fa eo manko le mandiso foana hoe misy tena hoe tsy misy tokoa ny moa tsy hoe tsy nisy ny vola hoentina miatrika n'le concertation matoa nandeha le izy de nisy vola foana tao fa tsy ampy tsy ny antony mbola tany amin'ny 300 isanjato ny tahany fahafahanay mamoaka vola eo anivon'ny kitapo-bolam-panjakana zany hoe taux de régulation zany de niezaka zay niady teo anivo ministère mitantanam-bola fitantanam-bola hoe tsy afaka hiatrenan'ny concertation io tompoko fa leo mba ho zato sanjato ny tahany fahafahana mamoaka vola ho an'ny fikoanan-doam-pirenen'ny tanora zany hoe tsy vola tsy teti-bola ny ministera zany ministera ka any ministera ministère tanora sy ny fanatanjahantena fa hitako hoe zay moa ny procédure na finance publique zany mba manazava kely ihany hoe misy ny atao hoe taux de régulation afana mamoaka ny vola io fa tsy avoavoaka fahatany volam-panjakana io tsy masaroty ny mpikarakirana zany de zay no nahatara ny famoam-bola am'izao fotoana zao zany mino fa tsy tokony hisy intsony ny mety ho fahatarana amin'ny fikirakirana vola ilain'ny tanora ilain'ny comité mpanomana satria tsy raharahan'ny ministère du jeunesse et sport ity fa raharam-pirenena ny concertation na ny fakan-kevitra ho an'ny tanora raharam-pirenena io zay mahatonga an'ilay comité mixte misy ny solotenan'ny fanjakana ao zay solotenan'ny ministère voakasika misy solotenan'ny mpiara-mombonantoka ao misy solotenan'ireo tanora rehetrarehetra ao anatin'ilay comité d'organisation zay mbola misokatra fa tsy mihidy eo ho anareo tanora zay mahatsiaro tena hoe tsy tafiditra de manantona nireny fitalevam-paritra ny tanora sy ny fanatanjahantena mba hampidirana antsika ao anatin'ny comité mpikarakara satria raharam-pirenena ty fa tsy raharahan'olo tokana na raharahan'ny ministre Rasambany na raharahan'ny fanjakana fotsiny fa raharahantsika rehetrarehetra ao anatiny ao ka eto zay de mandray ireo tolo-kevitra tsy kera moa izy nareo itsika fa amiko reny tolo-kevitra hoentina manatsara ny fomba famindra ary mezaka zahay manomboka zao mba ho transparent kokoa satria io le tsy fangararahana amin'ny fikirakirana n'lay ataoko hoe ny fombafomba anatanterana an'ilay fikoanan-doha iny anankiray mezaka koa zay mba ho mangarahara amin'ny asa tanterahin'ny comité d'organisation ao anatin'izany koa na ny fikarakarana ny vola rehetra miditra sy mivoaka anatin'ity fikarakarana concertation ity satria tsy volan'ny Rasambany no averiko foana fa volam-bahoaka natokana ho nanatanterahana an'ity concertation ity na de kely ary io tsy ampy io satria mbola teti-bolan'ny ministère foana no miasa hatreto sy miaraka amin'ireo teti-bola any amin'ny mpiara-mombonantoka amintsika zay miara-misalahy anatin'ity zavatra ty. Andriamato ministra isan'ny manitikitika ny saina kely hoe maninona no tonga de tany amin'ny commune no nanomboana n'ilay fakan-kevitra fa tsy niainga tany amin'ny fokotany noho izay resaka olana araboly zay ve sa hoe tsy de any loatra fa
méthodologie tapahan'ny komity io teto amin'ny comité national. Ny antony zany mbola hisan'ilay fikaonandoam-pirenena karakarainy ny ministère ny refondation sy ny FFKM sy ny comité de pilotage au niveau primature zay manomboka any amin'ny fokotany. Ka mba tsy hampisy ny ataontsika hoe doublon amin'ny organisation satria ny karakarainy le andraisana anjara rehetra de misy tanora koa mandray anjara ao anatiny ao zay manomboka any amin'ny fokotany. De mampitsy tsy hampisy zay doublon zay mba tsy hampitarazoka koa ny fikarakarana ny fikaonandoan'ny tanora zany satria karazana pré-concertation ny an'ny tanora am'izao fotoana zao io mba ahafahan'ny tanora miomana, mba ahafahan'ny tanora mandray résolution mialoha satria matetika isika tanora mitena foana hoe sao de ho ataonareo ankilabao ary izahay ao anatin'ny concertation nationale sao de mba tsy ho raisina ary ny hevitra avy aty aminay aty ao anatin'ny concertation nationale hitambarana. Zay ny antony fanapahan-kevitra hoe aleo isika hanomboka satria natomboka tamitsika ny fitakiana fanovana de mba vita mialoha ny hevi-dehibe na ny résolution ny tanora dia tsy misy afaka hanilika na hanao tsinotsinona ny fehi-kevitra avy aty amin'ny tanora rehefa alefa ny fikaonandoam-pirenena hitambarana rehetrarehetra. Ao anatin'izay rehetrarehetra zay maheno vaovao zay Andriamatoa ministra fa efa misy sady ny resaka rafitra hitantanana ny firenena miainga any anatin'ny fikaonandoan'ny tanora isan'ny resaka malaza be tato ato ny resaka fédéralisme ary raha ny vaovao henonay de hoe zay no miainga ary saika hoe ny tanora any faritra no mivoy an'izay hevitra zay am'izao fotoana zao. Manahoana ny any anatin'ny resaka concertation ary tena marina ve izay resaka zay? Zao aloha miala tsiny fa tsy afaka hitony tena atao lolo fotsy satria ministra ny tenako fa anjaran'ireo tanora reo no mamoaka ny hevi-dehibe any aminy sy ry fomba fahitany ny Madagasikara rapitso dia mbola mandeha ny fikaonandoha zao, mbola ny commune ny vita zao de miakatra amin'ny district atsika zao dia rehefa manombotomboka any amin'ny concertation régionale angamba no mety fa manomboka hitahita taratra hoe mankaiza ny hevi-dehibe tapaky ny tanora fa rehefa tonga ny fandravonana satria ny eritreretina hoe any amin'ny farany volana Jona no ho atao ny fandravonana eto amin'ny capitale Madagasikara. Zanajana nefa tsara ihany manamarika fa misy loha-hevitra anankidimy ao tsotsoriko ny dinihandreo tanora reo any amin'ny fankakevitra manomboka any amin'ny commune, ny district sy ny faritra. Ny voalohany de volet politique. Ao anaty volet politique ao de voaresaka hoe resaka rafitra resantsika io. Hoe rafitra ohatrany ahoana? Rafim-piarahamonina ara-politika ohatrany ahoana ny itorondrana Madagasikara ao aorianany refondation na ao aorianany le concertation. Raha mitena zay an-dafitra zany tsika dia lalam-panorenana voakitika zany. Zany hoe misy régime zay tsy maintsy tenenina hoe andeha tsika na amin'ny fédéralisme faritra mahazaka tena maleo tena ve faritany maleo tena ve sa miverina amin'ny état unitaire zay ho apetraka ho décentralisation na fitsaram-pahefana matanjaka kokoa mapetraka adevitra zany zany anankiray. Ny faharoa anatiny ao ihany le resaka fifidianana satria na tiatsika na tsy tiatsika tsy maintsy miafara amin'ny fifidianana ny fanavaozana zany io ny échéance farany fifidianana de zay filohalany eo no manatanteraka ny pilier de la refondation zay ho apetraka atsika zao. Satria tsika zao zany ny concertation manapa-kevitra fotsiny reto ny fototra hiorenany ty Madagasikara ty na amin'ny lafin'ny politika na amin'ny lafin'ny fitantanana na amin'ny lafin'ny fihariana maro samihafa. Ny lohavitra fahatelo de ny resaka gouvernance isika na ny fomba fitantanana eto Madagasikara na ny amin'ny sehatra tsy miankina io na ny amin'ny sehatra fanjakana. Voaresaka daholo fomba fitantanana rehetrarehetra amin'ireo fanjakana, ministère, fomba fanao any sisy ny kolikoly resantsika io, fomba ialana am'zany, paikady am'zany voaresaka ao anatiny ao. Voaresaka ao anatiny ao koa ny fomba ny anjara toeran'ny tanora amin'ny fampandehanany raharaham-pirenena. Hoe inona moa ny anjara toeran'ny tanora io? Ho aiza io tanora io? Inona ny anjara aiza no tanora no hisehatra? Misy tanora mpanao politika, misy tanora mpandrara, misy tanora mpianatra, chômeur etcetera. Inona ny anjara toeran'ireo tanora reo amin'ny fampandehanany raharaham-pirenena? Ary ny fahaefatra zay ataoko hoe ngeza ihany ao anatin'le loha-hevitra dinihan'ny tanora ao dia
ny ataontsika hoe ny fiatrehana ny fanarenana ny seha-pihariana maro samihafa na ny reconstruction sy ny restauration na secteur toe-karena anatin'izany social ny tontolo iainana ny lafiny politika mazava ho azy ny fanarenana reny zany teboka fahefatra ina ny sozokevitra avy any amin'ny tanora ka tsy mora io no fanina reo comité reo mba hiatrika an'izany fantatray fa misy am'ireo comité reo somary sahirana amin'ny fitaritana ny rolo hevitra reo dia zay ny antony tonga nanapa-kevitra nametraka ny système de coaching isaky ny faritra mba hanamora sy mba hanampy amin'ny fanaovana ny tombana any zavatra vita hatramin'izao marina fa tsy tonga lafatra ao tena itsiko eto ary amafisiko eto tsy tonga lafatra tompoko izahay sy ny komity mpanomana fa veriko foana zay ny taomana rehetrarehetra mba hiditra antsehatra aza mivery aza mijanona ho pitsikera fotsiny isika tanora fantako ianareo betsaka isika manan-kevitra manana ny ao anaty subconscientsika ao ny tokony hanatsarana an'ity Madagasikara misy antsika ty aza vela irery ny komity aza vela irery ny ministera aza vela irery ireo mpiara-momby rantoka amintsika ireo fa andao tsika hiara-isalahy fa tsy hijanona fotsiny amina fitsikerana. Isan'ny zavatra tsy azontsika dinganina Andriamatoa Minisitra ny mahakasika ny fitakiana zay mbola ataon'ireo tanora sasany amin'izao fotoana izao manahoana ny fahitanao an'ilay izy aradrariny ve ilay fitakiana manao ihany koa ny andaminana andrara satria ianareo zao efa mizotra any anatina resaka fakan-kevitra eny anivon'ny commune nefa mbola misy tanora manao fitakiana amin'izao fotoana izao. Zao tsy teny hoe aradrariny fatako hoe ara-dalàna ara-dalàna ny fitakiana satria nomeny lalàna alalana isika haneho hevitra ary tsy zahay mihitsy velively no andeha anao ny karazana hoe hanapaka an'izany fahafana manao hevitra zany fa tokony apetrako anatin'ny ara-dalàna le izy io zany hoe ara-drariny sa tsy ara-drariny io samy manana ny fomba fandrefetana ny rariny sy ny hitsiny fa raha efa nisafidy isika ny lalany hoe andao ifampidinika andao hoalaina ny hevitra ny tsirairay de zay mahatonga ana miteny foana hoe lalana mankany amin'ny famalina ny hetahetatsika ny fikaonandoam-pirenena tsy omena tsiny tsy sakanana mihitsy zay mbola manisy reny koa ne mety manampy anay amin'ny fanatsarana ny famindra ary isorako fa misy koa moa ny manao bavure mila tsino fa zay ka hoe ara-dalàna aloha zay vao ara-drariny lalàna aloha mifehatsika zay vao ny feon'ny feritreretantsika tsirairay avy amin'ny maha olombelona ka hoy zao androany hoe raisinay foana ny tsikera ny tolo-kevitra ny fanakianana satria fiarahamonina anankiray isika io misy foana ny mpitantana ary misy ny oentina dia anjarana mpitantana manitsy anay zany zay zany manitsy ny fomba famindra mba ho tsaratsara kokoa ny fiarahamonina misy atsika eto averiko foana tsy tonga lafatra io fa mezaka izahay ao anatiny zavatra efa ny fanarahana satria nomenareo fitokisany izahay hitantana nyty fanavaozana ty ka anjaranareo mahita hoe aiza ho aiza ny ezaka vita ny dingana vitanay aloha hatreto dia manorina ny tontolo afahantsika miady hevitra manka ny hevitsika rehetra ankoatsy ny fiatrenana isan'andro ny rano ny jiro miatrika izay fa manao zany reny secteur reny sy ny sisa sy ny marary isan'andro ny andavanandro ny vahoaka atrehany reny fa ny concertation koa anisany andraikitra ngeza be sy ny fandinihana ny pilier ny pilier de la refondation zao hoe ny fototra hiorenany ty Madagasikara ity io no mission ngeza be ankinina aminay gouvernemente ka ao anatin'ny fanateterana zay zahay ampio izahay amina hevitra fa tsy amina korotana hafa ampio izahay amina fotokevitra any amintsika satria zao isorako ny namana sasa fa manomboka amin'ny développer zay zao plateforme en ligne afahana manka ny hevitry nireo diaspora ho an'ny fikaonandohan'ny tanora manokana moa zany le amin'ny fikaonandohan'ny nasionaly zay vao apetraka le plateforme de eo zany manaraka en ligne daholo tsika ny diaspora ny ivelany afaka mandeha anjara mivantana maneho ny heviny am'ireo loha hevitra maro samihafa zay fandehiko to mandritra ny fandravonana nasionaly. Isan'ny teboka ngeza be ihany keo anatin'izay hoe raha ohatra moa zany ka voaravina ilay hevitra Andriamatoa Minisitra hoentina makaiza zany izay hevitra zay mazava ho azy misy rafitra mahefa eto ny résolution ny tanora national dia hoentina amin'ny fomba official amin'ny mpitondra
hoentina amin'ny fomba officiel amin'ny comité de pilotage ny concertation nationale. Izy moa le mpitondra tenenina koa fatantsika fa misy ministère misana ny refondation eto, misy premier ministre eto ny refondation, misy filohan'ny fanavaozana eto omena an'zareo amin'ny fomba officiel, ary misy ny ataontsika hoe conseil consultatif de la concertation eo anivon'ny fiadinan'ny république, io no misahana ny fandraisana an'zany. Mba tsy ho ankilabao, mba tsy ho io ahilikilika ny tanora de fa any am'zareo mialoha ny torohevitra. De miandry tsika hoe ahoana am'zay ary ny fomba ampidirana an'izy ireny ao anatin'ny fikonandoha izay iraisana rehetrarehetra. Zay zany ny zavatra misy. Ka tsy ho tampitra amin'ny faran'ny volana jona akory ny mission ny komity mpanomana ny fikonandoham-pirenenan'ny tanora na ny comité régional na ny comité national fa mbola hanaramaso isika miaraka hoe inona ny nanaovana ny résolution nationale ny tanora no entina mankaiza ary inona ny nampiharina ny adina hevitra tao anatin'ny fikonandoha iraisana. Aorian'ny fikonandoham-pirenena de mbola hanaramaso ndray komity hoe aiza ho aiza ny fampiharana ny hevi-dehibe ny tapahana nandritra ny fikonandoham-pirenena iraisana. Reo komity reo ihany mety miampy izy. Zay ataoko hoe processus io ataontsika io fa tsy mijanona amina tempoka anankiray. Mazava zay ndray mato ministra idirako kely ny resaka tontolon'ny fanatanjahantena eto Madagasikara raha miresaka olantsika ho an'ny resaka atleta malagasy mbola isan'ny teraka savorovory moa zany ho an'ny teo aloha ny hoe tsy voatohana ny atleta malagasy rehefa manao fifaninana any ivelany, misy no mitaraina fa sady tsy ampy sakafo no tsy mahazo trano fatoriana. Manahoana ny andaminan'ny ministera an'izay am'izao fotoana zao misy paikady manokana ve hoentina mba hanatsarana an'izay lesoka efa hita teo aloha zay? Zao ny tsara fantarina manana discipline efa mihoatra ny efapolo tsika eto Madagasikara. Ao ny foot, ao ny basket, le sport collectif io, volley sy ny sisa, ny tennis, ny kickboxing, ny boxe etc. Karate etc. Efapolo mahery. Efa efapolo mahery. Marina tokoa fa ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministèran'ny tanora sy ny fanatanjahantena dia manampy ny atleta amin'ny anaran'ny fédération. Amin'ny alalan'ny fédération zany. Ny fédération no manao ny fangatana official dia manao appui budgétaire ny fanjakana. Amin'ny tetoana ihany amin'ny roapolo sy roa arivo ty zao raha ny teti-bola ao aminay ao fotsiny no tisako aminareo eo amin'ny 2 milliards mahery kely eo izy tamin'ny enim-bolana voalohany iny zao. 2 milliards mahery ariary. Raha zarazaraina io amin'ireo atleta satria farafahakeliny isaky ny 2 volana misy discipline anankitelo manatanteraka miatrika fifaninanana raisam-pirenena. Zany hoe isan-taona zany farafakely eo amin'ny 300 eo ny fandraisana anjara atsika misa 300 ny fandraisana anjara ny discipline any ivelany. Ao anatin'izao ny championnat ny compétition aty amin'ny Océan Indien, jeux de l'Océan Indien, jeux de la francophonie, ny championnat d'Afrique, ny coupe du monde. Reo zany ny atriatsika. Tsy ampy eo nefa raha no enti manana ny ministère. Mezaka zay anao teti-bola mpanjakana sy mpantina tsika zao. Mezaka zay manao adisisika hoe mba jerevo satria mila image tsika any amin'ny raisam-pirenena ary reo no ahafantarany Madagasikara, ahafantarany zao tontolo zao any Madagasikara. Betsaka kokoa ankoatsy ny action diplomatique ataotsika amin'ny resaka fandrarahana sy ny resaka social sy ny sisa. Fa io no ngezabe bantoerana amin'ny fahafantarana zao tontolo zao laza sy lentany Madagasikara. Mezaka zay. Zanajany nefa mezaka zay mba manao ny mangarahara. Isaky ny 3 volana zao zay manao ny réunion de coordination, fivoriana, fampahafantarana miaraka amin'ny fédération, ny journaliste kirakirana fanatanjahantena ary ny ministère. Mampafantatra hoe inona ny ezaka vita tao anatin'ny 3 volana, inona ny mbola ho atao amin'ny manaraka ary manitsy ny fomba fanao tsy mety tamin'ny teo aloha. Zay zany ny ataonay zany zao. Tsy mora zany. Zay moa mahazo kena foana. Hoe ay zany vola misy atleta tsy lasa enkena ireny. Ka zay indrindra tsy manana ny ho ampy izahay. Fa isaorako eto kosa aloha ireo mpiara-monina antoka amintsika orinasa tsy miankina, ny fédération internationale koa zay manampy ankoatsy ny fanampiana atao amin'ny ministère, manampy koa ny fédération internationale sy ny orinasa zay manana ny tanjany eto Madagasikara, tsy ho tanisaiko eto fa maro izy ireo manampy ny atleta ny tanoratsika amin'ny fiatriana ny compétition internationale. Ka hoy zao hoe
mezaka zahay fa zao isako eto fotsiny satria manana mitafita izahay zay ao nipetrabola azotsika am'reny fampiasana ny hetsy amina resaka alcool sy ny tabary zany misy fa mihamihena izy io tsotra ny taloha tsotra ny taloha mihamihena dia miala ny entretien reny infrastructure atsika eto Madagasikara reny dia miaraka mampiasa de vitsikely ny vola sisa azonay anampina ny atleta amin'ny alalana fifananana iraisam-pirenena sy ny atao anatiny zany manao zay fa kely ao tsotra ny taloha mihamihena ny fampidiram-bola am'reny zao nefa mieritreritra eto ary mbola resako eto am'ty am'ty hainao manjery ty zany tokony heritreritra atsika atoato zay mbola hoteniniko anaty fikonandoam-pirenena satria anisan'ny otrikarenana anisany hampiakatra lavitra be ny harikarenan'ny Madagasikara dia ny fitrandrahana andreo vatosoa sy ny harena ambanin'ny tany ankibon'ny tany moa isika ireo resaka minéraux reo zay mieritreritra zany hoe maninona raha mba misy ampahany am'reo redevance alaina am'reny mpitrandraka maventy ohatra hoe QMM ny Dinatek any sy ny Sirita any Tomasina sy ny sisa mba miditra anatina kitapom-bola afana mamatsy manohana tanora iady an'izany zahay hanao adisisika an'izany eo anivon'ny assemblée satria lalàna zany manovana zany fanarana zany de ho resahanay zany satria tombony lehibe ho antsika satria atao aiza moa ro harenareo tsy ho an'ny tanora de zay netratena mba tokony misy ampahany amin'io ankoatsy ny fampiodinana ny fampandrosoana any amin'ny faritra de tandrifiny ny misy an'le harena sy ny tandrify aty amin'ny état central zany tokony misy ampahany mba mandeha mankany amin'ny tanora. Manahoana ny resaka fotodrafitrasa mandrona an'izay satria raha mijery ny antotanisa zao Andriamatoa Minisitra folo ny karazana gymnase eto amintsika eto Madagasikara amin'ny ankapobeny raha ho an'ny Mahamasina zao mbola isan'ny olana be ny resaka homologation aiza ho aiza izy io manahoana ihany koa ny fanarenana an'ireo fotodrafitrasa sasany any amin'ny faritra mamparaha kely satria autorisera to marina tokoa fa ny ankabeazany am'reo fotodrafitrasantsika reo miasimba mialako tsy moa tsy hoe manana an'le teo aloha fa le hoe manara-penitra eo fa ratsy ny kalitao ka zay indrindra tanterahana an'izy ireny na ny bozaka na ny de zany ataoko hoe manerana Madagasikara zany zay le isaorana nefa vitany teo aloha satria nanao investissement mihitsy le fototrana teo aloha tamin'ny fametrahana an'ireny terrain isaky ny faritra sy any amin'ny district maro samihafa sy le gymnase fa very koa ny akabetsahany am'ireny tompoko de tsy manara-penitra ary maro nefa simba am'izao nefa tsy de manana teti-bola mba tsy henako hoe aotra ny programme d'investissement public nay tsy afaka anaovana zay aloha zay tsy mbola afaka saofako mety hisy fanovana anatin'ny teti-bola mpanjangana sy mpantsina irarenay fa tsy afaka manao ninina mihitsy zay amina resaka fotodrafitrasa noho zay antony ara-bola zay marina fa misy laharam-pahamena eto amin'ny firenena jiro ny rano sosialim-bahoaka sy fanarenana an'ireny aloha zay zay tena anisany nombokevitra am'izany fa miadinao adisisika koa zay satria misy zavatra tokony amboara misaorana ny fanapahan-kevitra teo filan-kevitra minisitra zany satria ny ankena ny ahafahantsika miroso amina fanatanterahana nyreo fiapetsa farany ahafahana miroso amina normalisation ny kianjan'ny Baria ny moa kianja giza be eto Madagasikara zay ananatsika valeur sy symbole national dia hirositsika amin'ny fanatanterahana dingana farany ho firosona mankany amin'ny fankatoavany kafy an'ilay kianjan'ny Baria ino moa zany dia ny fanovana ny bozaka ho bozaka mifangaro na hybride isika zay ny fanapahan-kevitra raisina ny fametrahana farany an'ireny vestiaire satria misy vestiaire takinao sy ny signalisation ary resaka anina maro samihafa de ireny zany no tanterana farany ho atao io kely moa le fehim-potoana ananatsika satria efa tampotra lenim-bola nanomenay efa efatra volana sisa zao 2 volana efa lasa de indrarina zany mba ho tanteraka satria efa manomboka manao ny pitsopitso na fotoana zao ny technicienne eo anivon'ny ministère sy ny fédération malagasy de football miaraka amin'ny société anonyme Baria zany anatiny zany hoe efa tsy haritra elatsony zany de mety homologué ny kianjan'ny Baria tsy haritra fa nisy fehim-potoana nomenay moa fa prévision na calendrier io miaraka mahita eto tsika fa manao ny pitsopitsony zay amin'ny fanafarana an'ireo matériel reo miaraka am'ireo prestataire afaka manao an'izany tonga eto Madagasikara reo entanareo de ataony fanofanana ny technicien malagasy hikirakira sy hanao ny entretien na ny fikolokoloana an'io kianja io
dia aorian'izay tsika miroso amin'ny fangatana fankataovana. Mahakasika ny atao masina zay rava manahoana monsieur le ministre? Eo moa zany efa vita daholo ny pitsopitsony amin'ny inventaire hoe zao ny tokony ilaina amin'ny fanarenana ny kianja maromaro atao masina, maro stadium, ny any amin'ny gymnase, ny terrain maro samihafa, ny soa vita anatin'izany, efa vita ny tombana fa miandry tsika eo satria efa nisy koa moa zany promesse omeny Banque mondiale hoe hanampy ny gouvernement afahana manatanteraka ny fanarenana andreo kianja zay potiky ny cyclone ngezany farany tao. Eny ary tapitra ny fotoanantsika Andriamatoa Ministra, inona fa misy ny afatra avy aminao ho an'ny tanora indrindrandrindra izay ao anatiny hoe fakakevitra nareo amin'izao fotoana izao efa eny anivon'ny commune? Eny nana moa zany ny afatra efa vita tao aloha ny ankamaroany fa mametina fotsiny ao hoe fotoana zao ry namako isany, ry tanora namana, fotoana zao manana chance isika zao manokana tamin'ny crise ny 7 sy ny 12 niaina an'ireny tsara zao, niaina fikaonandoha tamin'ireny aho fa tsotran'izao fikarakarana fikaonandoha tamin'ireny fa tena hoe ity fotoana ahafahantsika manararaotra, mampiditra, manka ny hevitra atsika ary manolotra ny tsara any amintsika any. Matoa zay nanka fotoana lavalava ahafahana manka ny hevitra. Mahotoa koa ny mpitondra zay nomenareo fitokisana amin'izao fotoana zao manka fotoana ahafahana manka ny hevitsika mba hialana am'le hoe iza na ilika, iza nataon'izao, iza tsisy ndraisa ny heviny, iza tsinotsiniavina, marina fa tsy mora ny mikarakara an'io. Mezaka izahay mamaly isan'andro an'ireny sosokevitra sy ny tsikera omenareo anay ireny. Kanefa na izany na zany mampirisika anareo koa izahay mba hiteny kosa ny tsara vita ankoatsin'izao tsy mety satria fantako tsara fa misy faritra any milamina ny fankakevitra any faritra maro samihafa reo. Misy koa ny misy tandrevaka zay tsy maintsy tonanay fanatsarana, tonanay amin'ny organisation sisa ka izao hoe andao tsika hiaraka isalahy reny tsikera avy any aminareo reny raisina, ilaina ireny satria zay ny tsy ampy eto amin'ny firenena. Zay kosa de mpitondra mihaino fa tsy akory hoe manampy-tsofina fa tena mihaino izahay. Aza mba raisina mety fahalemenay fa mba raiso ao anatiny hoe intérêt national ty zavatra ao atao ty fa tsy ale rasambany le mety sispitia aza de raisina am'izay loatra fa rasambany foana. Ny piaramiasa foana fa le firenena iarahantsika manangana, le firenena iarahantsika manarina ary raha tsy miaraka isika de fanome tsinonay rapitso hoe taminareo teo ane zao tena tsy tia ampiasa an'izay vombola zay mihitsy. Zay mahatonga anay miezaka manokatra ny adevitra, miezaka miantso andreo namana maro samihafa, na mpanao politika ianao, na mpandraraha ianao, na mpianatra ianao, na chômeur ianao, na mpamboly, na mpiompy, na mpanao gazety, tsy voatery to namana mpanao gazety. Taotsika hiaraka hijery ny mahasoa sy ny fanarenana ny ty firenetsika ty mba tsy hanenena rapitso afakapitso. Aleo koa ataotsika le izy anatina fanajana andreo zoky satria tsy Virginy Madagasikara fa mba nisy andreo zoky reo namolavola an'ity repoblika efatra zay nifandimby tao anatin'izay 80 taona mahery zay. Ka io zao hoe mba ho tanora tompona andraikitra isika, tanora mahay miady hevitra, tanora mahay miara-monina, tsy misy koa tanora manilikilika, tanora namana. De aleo tsika mba tsy fanilikiloka ary tanora afaka mametraka an'izay valeur na soatoavina maha-malagasy zay. Mankasitraka anao Andriamatoa Ministra nanaiky ny fanasana tato anatin'ny fandarana dinka tamin'ity androany ity zava-dehibe ho anay tato anatin'ny fandarana nandray anao androany satria mbola velika any lay teniko tany am-boalohany hoe somary sarosarotra ny mahazo anareo rehefa tonga ao anatina fitantanandraraha tahaka an'izao nefa be dehibe ny tsara fantatry ny vahoaka malagasy indrindra fa ny loharano baovao hoe inona marina tena zava-misy ny mangarahara mahakasika ny toe-draram-pirenena ka de izay nisaorako anao manokana hoe mankasitraka anao nandray ny antso nanaiky ny fanasana teto amin'ny fahitalavitra IMBS dia akasitrahana antsika mpijery nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany isaorana ny teknisianina Alera Sambany ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena no vahintsika androany mametraka ny soavatsara veloma tompoko.